miandrandra anao dory voay izy voay ny fonao fa izy tondra fiainana vaovao valiony antsony raisony tanany hoanao ny fitiavany Adela, Isa Nuvana.
Fahafahana aminao indray izay ato anatin'ity fandaharana mizotra ho amin'ny fombiazana ity fandaharana anankiray izay hanomezana sehatra ny tanora ary fandaharana manana tanjona ihany koa. Dia mba hizoran'ny tanora amin'ny fombiazana amin'ny alalan'ny dinidinika, amin'ny alalan'ny resadresaka sy ny fifanankalozan-kevitra eto aorian'ny faingo avy hatrany ary. Ho atolotra ianao hoe iza indray ny vahintsika ao amin'ny anio. Dia iny faingony ihany koa no mampidra antsika no sady atao anatin'ny loha-hevitra no sady ihany koa anolorana anao ireto vahiny izay tompontrano ihany koa satria tsy vitsy amintsika ny mahafantatra azy any an-tokantrano any. Miaraka amintsika eto atsy amin'ny ankavanako atsy Larissa, dia eo akaikiny eo Soatina, ary ato amin'ny ankaviko ato kosa Silvio, Nancy, novatsy amin'ny ankavia indrindratsy. Izy efatra menada ireo no isoltenan'ireo tanora indray hiresadresaka ny amin'ny hoe dia ny any amin'ny fahazazana ve ao an-tokantrano dia fa ilaina ny fanazarana ny ankizy amin'ny fiteny vahiny. Amin'izao fotoana izao moa tsy voatery ho fiteny frantsay intsony fa eo ihany koa arany ny fiteny anglisy. Mino izay fahalinanao izany loha-hevitra izany ary hitarika antsika tsirairay avy ihany koa ao anatin'ny fombiazana eny ary. Mena fitenenana avy hatrany angamba dia izy mirava avy ato amin'ny ankavanako no mena fitenena voalohany Larissa, eo ihany koa Soatina. Dia ny any amin'ny fahazazana ao an-tokantrano ve dia ilana ny fanazarana ny ankizy amin'ny fiteny vahiny. Misaotra betsaka na amin'ny fitenenana. Raha ho anahy manokana aloha dia tsy dia tena ilaina loatra ilay izy zany aloha. Satria lasa tsy vao maîtrisen'ilay ankizy loatra le teny ireny, le teny malagasy zany. Satria lasa dia mbola kely izy dia lasa zarina ny teny vahiny iny dia lasa sahirana izy zany mampiasa ny teny malagasy. Ohatra mampanontany tokoa aloha zany hoe ny vahiny koa ve mba misy teny hafa ianaran'izy ireo. Tsetsatsiaritra iny fa efa mibanjina tsara natsy Larissa ve zany miombon-kevitra amin'ny Soatina antikan'izao fijery mahafinaritra izao hoe aleo tsy voatery ao an-tokantrano dia zarina hianatra teny vahiny ny ankizy. Miombon-kevitra aminy aloha za fa tsy ilaina le français amin'ny ankizy satria le izy lasa manahirana le ankizy le izy satria raha any amin'ny toeram-pianarana misy azy le ankizy dia lasa sahirana loatra izy. Rehefa zatra miteny an'ilay français dia rehefa any an-trano izy ka ohatra hoe misy ny resadresaka atao an-tokantrano dia efa tsy mahazo an'ilay resaka malagasy intsony fa efa ilay français no napahazatra azy. Tena mpandala ny teny ireny reto tanora ireto ary marina izay satria vao tsy ela akory izay nahatsikatra an'izany hoe misy zaza zarinao amin'ny fiteny frantsay izy dia rehefa miteny malagasy ianao miresaka aminy tonga izy dia sahirana. Tena marina ozy izy kanefa nao sy Silvio ihany koa manana ny hevina dia niteny izay ary sao dia mivadikevitra indray nareo menada hoe tsy marina izany fa ahoana ny fahitanareo menada azy arany teny ao an-tokantrano teny any fahazazana ve dia ilana ny fanazarana ny ankizy mba hiteny vahiny. Misaotra nanome ny fitenenana izay mianadahy moa zany dia manohana ny hevitra hoe teny mbola kely dia ilaina ny fanazarana ny ankizy hiteny vahiny eny fa na ny tokantrano aza satria nahoana isika amin'izao fotoana izao dia efa ao anatin'ny fotoanan'ny fanatontoloana na mondialisation zany hoe efa tsy afaka miala amin'ny teny vahiny intsony zany tsika na aiza tsy voatery hoe any am-pianarana ihany ny ankizy mila ny teny vahiny fa amin'ny fiainana andavanandro dia ilain'ny ankizy izany teny vahiny izany ka ilaina zany izy ireo na ao an-tokantrano aza mba nazatra ny lelany mba ife izany teny izany dia amin'izay izy rehefa any ivelany izy tsy manana difficulté intsony. Ny Silvio miombon-kevitra amin'izay ihany koa ve Silvio hoe dia ny ao an-tokantrano dia efa tokony zarina ny ankizy teny vahiny. Tena miombon-kevitra amin'izany koa satria rehefa voafehinao an-tokantrano zany le resaka teny vahiny dia mety rehefa tonga any ivelany ihany koa rehefa mahita reny vahiny reny ny ankizy dia mety tsy atahotra intsony izy rehefa mahita an'ireny
ohatra reny vazaha reny fa tsy atahotra hoe iza tony na ita tony fa mora aminazy kokoa ny faneresera aminazy ary tena tia resaka mihitsy izy. I Soatina teo efa nanome ohatra sahady amin'ny voka-dratsy ateraky ny hoe na mety ho lesoka angamba efa tsy voka-dratsy ateraky ny hoe fanazarana ny ankizy miteny frantsay dia ny ao an-tokantrano. Anisan'izany le hoe mety ho verina reny teny, mety misy antony hafa ihany koa ve tsy maharesy lahatra ny Soatina hoe alô tsy ao an-tokantrano mihitsy no amolahana ny lelany. Zareo teo nilaza hoe lasa mivelatra kokoa zany le ankizy mifandray amin'ny vahiny fa raha ohatra zany dia mbola kely izy dia efa filahana amin'ilay teny vahiny iny dia mety ho sahirana ihany izy ifandray amin'ny manodidina anazy, zany hoe lasa plutôt misisolé izy zany satria ny manodidina anazy rehetra miteny gasy daholo. Dia Soatina ve tsy mahita na Larisa ihany koa tsy mahita hoe miteraka fahasahiranana ho azy ireo zany rehefa any an-tsekoly ohatra, satria raha ny fahafantarako azy ny 900 ny sekoly amin'izao dia efa manao an'izay hoe fampianarana amin'ny fiteny frantsay izay ohatra fotsiny avy amin'izao ary efa misy amin'ny teny anglisy. Manao ahoana Larisa tsy miteraka olana eo amin'ilay zaza ve izay ohatra? Entoko mety hoe hiteraka olana ihany ilay izy fa tokony ho zarina zany ilay ankizy mba hiteny gasy satria tsika zany dia efa sika zany olona gasy dia tokony hiteny ireo gasy ireo ary koa dia efa na dia eny amin'ny fiarahamonina eny ary izy ka ohatra ka hoe misy ny fiarabana izay atao aminazy efa na dia ny ankizy na moa ny ilaina miarahaba voalohany dia mety hoe efa tokony ho zarina amin'ilay teny gasy izy dia raha misy olona miteny fransay dia mety ho hafahafa amin'ilay izy satria zavatra tsy dia nampahazatra azy loatra fa ny malagasy no tena efa nahazatra azy hatramin'ny mbola kely. Mety hoe misy ifandraisany amin'izay ve Larisa ny lesoka hitantsika amin'izao fotoana hoe be dia be ny tanora tsy mahafehy ny teny malagasy fa na ny fiarabana raha dia indramina ny teny vahiny, mety ho lesoka avy amin'izay fanazarana ny ankizy tany an-tokantrano izay ve ny Soatina? Ie, tena misy apahany avy amin'izay ilay izy satria dia mbola kely ilay ankizy dia zatra mampiasa an'ilay teny vahiny any ka rehefa melehibe izy dia lasa tsy vanaza dia tsy tadidiny intsony hoe ohatran'ny ahoana ny tokony fomba fiarabana. Ia, fa inona kosa indray arany mety ho tombony ankoatran'izay efa notanisainareo mena-daty eo inona ny mety ho tombony ho an'ny tanora indrindra raha dia mbola tany an-tokantrano tany amin'ny fahazazana izy dia efa nizarina an'izay miteny vahiny izay. Mety tombony zany dia ny tsy sahirana izy raha mivoaka any any ivelany any mahita soratra miteny vahiny reny. Satria ny ankamaroany zavatra ny ivelany rehetrarehetra dia efa tsisy mamiteny malagasy tsony na ny sakafo hohanana ny inana ny toromarika rehetrarehetra dia noho ny fahafehezany an'ilay teny vahiny efa tao an-trandrany dia efa tsy hanahirana anazy tsony ny hanaraka ny toromarika rehetra izay apetraka. Mety tombony amin'ireny fahafehezany hatramin'ny kely reny. Mankasitraka ny Silvio fa ho an'ny Nancy kosa efa nananambara ihany koa Nancy hoe ahoana ny fahitan'ny Nancy inona ny tena mety ho tombony ka mahatonga anareo mahatanora anareo ampirisika hoe aleo filahana dia ny ao an-tokantrano teny mbola kely ny lelan'ny ankizy hiteny frantsay na hiteny vahiny Iresaka momba ny tanora manokana satria ny tanora moa zany tena voakasika amin'izao fotoana izao tsika raha ohatra hoe andeha hitady asa dia na any amin'ny entretien d'embauche fotsiny ary dia efa jeren'ny mpampiasa hoe mahay miteny frantsay ve ity olona ity satria tena ilaina be ilay izy. Ohatra koa tsika zao hoe anao CV na lettre de motivation mino fa miteny frantsay avokoa ngamba zany. Dia raha ohatra hoe efa zatra lomano tao anatin'izay teny vahiny izay zany le hatramin'ny mbola kely dia mety tsy dia sahirana intsony izy na ohatra hoe amin'ny fahaizana voambolana ampiasaina fotsiny aza sy ohatran'izany. Dia Nancy ve tsy mahita hoe mety ho antony anankiray ahatonga n'ilay teny ireny araka ny lazainy zareo tary am-boalohany ho very izay na ahatonga ny maha-malagasy azy ho very tanteraka? Mety tsy azo lavina izany hoe rehefa diso mirona loatra
amin'ilay teny vahiny ilay tanora zany na ny ankizy dia mety anadiny teny indreny izy ka eo indrindra no mila miditra an-tsehatra ny mpanabe mila averina ao an-tsain'ny ankizy zany ny asa arbitiny soatoavina zany hoe misy an'ilay fitenenana hoe andrianiko ny teniko ny an'ny afako feheziko kanefa lesoka hita ihany koa i Nancy eo anivon'ny fiarahamonina indrindra raha tanora satria nandray ohatra ho an'ny tanora Nancy teo hoe ny tanora ny tena voakasika antony anankiray mahatonga ny tanora isehoseho ideradera anambon'ny tena ny fahaizany mamolaka an'izay lelan'izay amin'ny fiteny frantsay ka tonga hatrany amin'ny hoe fanoliana le izy rehefa avy eo manahoana ny fahitany Nancy an'izay lasa ohatrany hoe izay mahay teny frantsay izay mahay teny vahiny ihany no miaraka sa ahoana ry mirahavavy zay indrindra mankony satria le tanora zany tanora moa ny resaka eto lasa ohatrany hoe ahilikiliky ny fiarahamonina izy satria lasa manana eritreritra ny olona hoe ohatrany mizesta be koa ity zany dia lasa mety matsapa tena ihany izy hoe voahilikilika zany dia lasa mety mitokatokana izy mandray lafondroa ilay izy na io zany le tanora izay nizarina ny lelany teny frantsay no voahilika maha izy le somary ohatrany hoe manambonimbony tena ataontsika anaty farangisosina mihitsy hoe mizesy dia na ihany koa lasa voahilika ho azy ihany koa ohatra le tsy mba mahay tsy hoe tsy mahay zany fa tsy nizarina ny lelany ary mandala ny teny malagasy zany ahoana ny fahitany Nancy sy Sylvio an'izay mety hoe lazaintsika hoe mizesy izy ireo nefa ilay mety hoe nitoetsaintsika mihitsy koa nefa ao anatin'izay hoe vao miteny français ohatra any anaty bus dia hoe monsieur Snow sy ohatran'izany ka izay toetsaina izay mila amboarina satria tokony hoe hisokatra zany ny saintsika ny olona mahay miteny vahiny matetika dia olona ouvert d'esprit dia izay koa ny tokony toetsaina ananantsika zany hoe tsy voatery hoe mizesy takory ny olona miteny frantsay eny an-dalana ohatra satria ny any tokantrano zao raha ohatra ka miombon-kevitra aminazy mirahavavy dia efa nanao fanamariana sahady hoe maninona zao raha nadika fotsiny le ouvert d'esprit hoe malala-tsaina azonareo le izy satria manjary lasa ohatrany hoe mahatonga fitsaratsarana ve satria izay aloha zany zava-misy fitsaratsarana ivelany ka mety mahatonga azy mirahavavy miteny hoe aleo tsy filahana dia mbola kely fa ny fampianarana any anareo ve miombon-kevitra kosa nefa hoe ao atokantrano tsy arahana ny tsy filahana ny lelany ankizy fa any an-tsekoly izy afaka manatrika ny taranja frantsay ohatra sa ozy nareo aleo dia le taranja malagasy ranoray ahoana kosa ny fahitanareo an'izay aloha fa sao dia hoe ozy nareo hoe tsy asiana taranja frantsay avelako manatrika taranja frantsay na tsy alefako mianatra any amin'ny ekoly mampiasa ny fiteny frantsay zanako raha ho ana manokana dia ilaina le français raha ho any am-pianarana fa rehefa ao an-trano zany dia tokony mba hizatra kokoa le teny malagasy satria ny malagasy no tsara idriry fa rehefa am-pianarana mba ahafahana hoe zany hoe mba ampiconcentre le ankizy dia misy ny teny français tena mpahazatra kokoa le ankizy dia le teny français zany no tokony hoe arahana raha ho any am-pianarana satria koa mety hoe rehefa any anaty bus ianao ka misy ny ohatra hoe sendra nisy ny antso tampoka dia sendra hoe mba resaka en français ny fitenin'ny olona mantsy hoe rehefa mba hoe miteny français ianao dia hoe beze le tao anaty farangisosina teo fa rehefa any an-trano zany dia tokony mba ho zarina anao teny gasatra any ny ankizy fa rehefa any am-pianarana dia zahana atao tsara le français misy hevitra tonga atao anatin'ny saiko indrindra tamin'ny tenen'ny Sylvio teo le hoe rehefa lasa nivelany izy angamba eo tsy voatery hoe any ivelany tokantrano ihany fa azo ampifandraisina mihitsy hoe rehefa lasa tsy fantatro manana fitahiana manokana any ampitan-dranomasina mihitsy dia ny zavatra misy be dia be ireo ray aman-dreny malagasy ohatra na dia tsy ray aman-dreny ihany koa hoe sady ray no reny fa ny anankiray amin'izy ireo no miezaka miresaka amin'izany amin'ny fiteny malagasy ohatra mba tsy hahavery an'izay hoe teny malagasy izay manahoana indray ny fahitanareo an'izay satria ho an'zareo indray zany raha ny ivelany dia mamolaka ny lelan'ny zanany tahiry an'ilay teny reny manahoana ny fahitany Nancy an'izay mahatonga azy ireo manao an'izany mantsy ohatrany hoe
any zany efa tontolo hafa mihitsy hoe efa vahiny daholo no manodidina an'ilay zaza dia rary ny sitsiny mihitsy izy raha ohatra hoe manazatra an'ilay zaza hoe mba miteny gasy indray zany ao an-trano ao an-tokantrano mba tsy haveran'izay hoe mahamalagasy azy izay dia misy zavatra tiako tenena kely tamin'ilay zavatra nyteneny Larissa teo hoe ao am-pianarana ihany tokony ampiasana ny teny frantsay sy ohatran'izany kanefa izao mety tsy ampy ny fotoana anaovana pratika any am-pianarana dia izany hoe any am-pianarana any an-trano izany ray aman-dreny manararaotra manazatra an'ilay zaza hoe ampiasa an'izay teny vahiny izay. Ny hevitra moa terabary ary satritsika mba hoe samy valapatra ifandrisy lahatra eto na ny andanina ny ankilany hoe ity ny mety na ity ny tsara ampiarina ary mino fa ianao tany atokantrano tany ihany koa manana manokana ny fanehoan-kevitra ao manodidina an'izay loha hevitra izay fa tianay foana ny mamerina hoe raha ny fandaharana mizotra amin'ny fahombiazana dia izay izorantsika tsirairay avy amin'ny fahombiazana ny tanjon'izany fandaharana izany ka entinay amarana anazy dia aoka mba samy hitsakotsako izay voalaza teo isika hoy ny fitenenany malagasy manao hoe atsipy ny tady ny atandroko ny omby ary atsipy ny teny any am-pony malala irinay ny fanan'Andriamanitra mba hitondra fahazavantsaina ho an'ny tanora tsirairay avy indrindra ihany koa ho an'ny tokantrano izay ahitana tanora ireo ka samy hizotra ho amin'ny fahombiazana ary anana safidy tsara hizorana ho amin'izay fahombiazana izay ny amin'ny fampiasana ny teny vahiny na ihany koa fiazonana ny teny ireny ao an-tokantrano. miarabanareo rehetra rankizy tonga soa amin'izao fandaharana zafaly ho hitantsika ao anatin'ny fotoana rahantsika ny hoe tantara iarahantsika manao ny zamianatra dia ho hitantsika ao fa misy fianarana asa tanana misy fianarana mahandro ary misy fotoana manokana amin'ny farany ivavahana ho anareo ankizy zafaly iarahantsika isakariva dia andao ary atongotsika avy hatrany izany. Tsy voavidiny fahasalamana re hitondra fifaliana tombotso be dia be sanakandriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavany ho aviny sanakandriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavany ho aviny. Nyangutya, nyangutyo, lasasa nyangutyo, nyangutya. Awenaki, tu ve ki andeha any amin'le fety any amin'Jejoto? Saki tsy andeha. Mamanino, amin'io angetika milalao be sady anao akanjo tsara be. Efa fantatra ane zany fa za menatra be. Mamanino ngandry tsy manana akanjo? Aka, ohatran'izao ve ny paoziko dia. Tatarahana moa kia atsika ngepy namane.
Hitandry za tsy mba mitovy aminareo jereo ane za lava be dia za koa bota be imehezany ankizy zany a. Aza manao an'izany ankindria tsika nge tamin'ny fonin'Andriamanitra dia samy nataony tsara daholo e, samy tian'Andriamanitra daholo tsika jereo ary indri mahafatifaty keliko. Marina ve ankizy zany? Ie, samy nomen'Andriamanitra mba mividy avokoa isika nataony samihafa. Sa hoe tiandritsika raha ohatra ka hoe samy nataon'Andriamanitra mitovy daholo, samy lava be daholo dia samy fohy kely daholo, samy bota be daholo. Marina tsy dia tsara zany. Hitandry dia andeha amin'izay ve ndry? Eny ary andeha. Faly be fa andeha ndry zao a. Ao fa apiko indri rehefa miomana dia hitandry tsara fa mahafatifaty kely ndry. Ndao ary. Ambiaky Wae, samy mahafatifaty kely daholo tsika roa. Ange jerevako ny andriny ao arina. Mety ve ki? Ie, mety be mihitsy. Faly be fa aika za tian'Andriamanitra. Za koa faly be. Merci. Ny angotsy André araka izy ilay nitantara teo a. Tadidinareo tsara ve? Sahirana be ny angotiny amin'ny endrika ivelan'ny tenany. Dia matetika koa sika rankizy a, mieritreritra hoe misy zavatra tsy mety ny ahy eo amin'ny tenako dia tena mahasosotra be na mahatonga na homenatra izany. Indraindray ilay izy mety hoe lava be koa zaka na hoe sazany koa bota. Indraindray tsika rankizy mieritreritra hoe ny any voloko to dia mahitsy be makary fotsiny dia ny sasany ohatran'ny malemilemy tsara. Indraindray tsika mieritreritra hoe zazany ohatrany hafahafa ny lokoko dia ny sasany hafa kokoa noho za. Dia indraindray tsika tsy amin'ny ara-batana ny mampitaraina antsika fa indraindray koa mieritreritra hoe zary ohatrany tsy maninonina mihitsy ny mihoatran'ny namako sasany dia ny namako ohatrany mahay mitsikitsiky be fa za ohatrany ratsy nisy. Indraindray tsika mieritreritra hoe za tsy mba mahay maneho fitiavana na hoe zarany be kizitina be. Dia zaho anefa rakizy samy tian'Andriamanitra daholo sika. Jerenareo tsara nesa za e. Za zao ohatrany botabota, hitanareo? Za zao ohatrany fohifohy ihany. Dia za koa jere tsara ne ny oriko e, ohatrany mipetaka e. Fa zao za tian'Andriamanitra dia tsy mampaninina azy aho fa za faly satria tian'Andriamanitra manokana efa niforon'Andriamanitra ohatran'izao. Dia zao ilay lesona nitonon'ny Andrea tao anatin'ilay tantara hoe samy manana tombam-bidy daholo ny olona tsirairay avy satria efa niforon'Andriamanitra ho manokana. Zao angerak'izy nilazain'ny tenin'Andriamanitra. Hainareo ve nilazain'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 5:7 dia andaovaka itsika ilay tapany voalohany iny ao amin'ny bokin'ny filazantsara ny Jaona 5:7 dia ny 7 dia ilay tapany voalohany iny dia zao nilazainy hoe fa ny ray dia tianareo. Rankizy ny ray izany ray izany Andriamanitra ilay namorona dia tiantsika. Noho izany manokana zany ny ankizy tsirairay avy. Dia rehefa manokana ny ankizy dia misy antso ataon'ny soratra masina ihany amintsika ankizy dia andao indray anefa kiny ao amin'ny Salamo ilay izy 7:30 andininy 4:40. Ndao angetadiana hoe aiza Salamo 7:30 dia ny andininy 4:40 dia ny antsony ny mpanao salamo amintsika ankizy satria manokana sika dia hoe hideranao aho fa matahotra sy matalanjona ny nanaovanao mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Rankizy za faly satria mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra ary Andriamanitra tian'ny ankizy tsirairay avy nanao atsika ho manokana amin'izao pozitsika tsirairay avy zao. Dia zao rankizy tiany daholo sika rehetra ary samy misy ilana azy na ny dongadonga
mety hoe mba matatipaty an'izay zavatra mitonatona na lavalava mba hanakatra izay zavatra avo na ny fohifohy mba hanehoana daholo ny fitiavan'Andriamanitra dia andao ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny maha isika tsika tsirairay avy amin'ny maha manokana tsika tsirairay avy ka andao hamaly ilay antso ataon'ny mpanao salamo amin'ny ankizy tsirairay avy tadidinareo ve le izy teo ndao averina vakiana salamo 8:30 hideranao aho fa matahotra sy matalanjona nanaovanao aho mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko io marimarina izany eken'ny ankizy fe zany eken'ny ankizy ny hideran'Andriamanitra amin'ny fankasitrahany ny maha manokana azy tsirairay avy eny ary mino aho fa Andriamanitra ihany koa dia aneho isan'andro amin'ny ankizy ny fitiavany atsika ho tena tsapantsika tsara. Ny fandarana milalao dia fotoana ianarantsika karazana satana na fahatsika milalao na manolotra fanomezana. Amin'ity anio ity dia ity zavatra ity no ataontsika. Ireto avy ary ny zavatra ilaintsika. Taratasy 2 karazany ity. Maka isika taratasy 4 avalina 2 lasa 3 zoro. Aveo sokafana indray dia avalina mifanohitra amin'izay fa 3 zoro ihany. Raisina ny zorony anankiroa izay mifanakaiky dia akombana. Dia raisina takizay koa ny zorona ny lohany dia akombana dia mame 3 zoro vaovao. Aforotra toy ny manao fusée izy aforotra mihiditra ao anatiny tsindriana tsara. Avadika indray dia atao toy izay ihany. Aforotra makeo ampovoany tsindriana tsara. Vita ilay endrika ilaintsika. Manamboatra valo amin'iny endrika iny isika. Valo. Misy lavaka kely izy ampifampidirana, ampifampitsofohana ny lohany tsirairay avy aveo dia aforotra. Tsindriana tsara. Dia toy izany hatrany izy valo. Atsofoka indray ny manaraka. Atsofoka dia aforotra. Dia tohizana mandra-pahatonga amin'ny farany. Rehefa vita izy valo dia ampifampidirana indray le lohany 2 farany ho lasa boribory. Toy ny hoe mifampitantana boribory zany izy rehetra. Dia aforotra ivalina indray ihany koa iny farany iny. Tsindriana tsara. Dia vita ny kilalao atsika. Toy izao ny fomba filalaovana azy. Mahafinaritra. Ny nandrosika androany ndraiky izy dia ovy mitsiky. Mino fa efa ninona ovy daholo fa androany dia ataontsika mitsikitsiky le ovy hoantsika. Dia izao daholo ary zavatra ilainy enoy tsara. Voalohany dia mila ovintsika anaky 4 ny ilaintsika amin'ilay ngezangeza ohatran'izao. 1, 2, 3, 4. Dia mila ihany koa tsika lafarinina ataontsika rehefa aveo. Dia mila ihany koa tsika koba-katsaka. Dia ilaintsika ihany koa ny kikimofo na mofo dipaina nototona dia mame ohatran'izao. Ary ilaintsika koa ny sira amesantsika tsiro azy. Dia mba hanaovantsika ny endrika izay mitsika izay dia mila vera ohatran'izao tsika na mitovitovy an'izao dia efa mety. Dia mila ihany koa tsika pay ohatran'ity hanaovantsika azy rehefa aveo. Dia mila ihany koa tsika baolina afangaroantsika anazy rehefa aveo. Andao amin'izay ry karakary. Rehefa madio tsara moa ny tany no mazava ho azy dia maka amin'izay tsika le ovy efa voadio tsara dia andrahoantsika izy mandritra ny 30 minitra eo. Ao ary andrahoantsika le ovy.
Sakafantsika amin'ny vilany dia alefantsika ao ny ovy efatra izay efa sasantsika tsara teo. Dia savomana tsara ny vilany dia mitandrina tsara rehefa mahandro sakafo. Dia velomintsika ny vatana. Rehefa masaka tsara ohatr'izao ilay ovy nandrahoantsika teo dia voasana daholo izy anankefatra. Voasana tsara, tsy asiana hodiny intsony mijanona eo. Dia voavofy ny ovitsika. Dia rehefa voavofy dia potserina tsara izy alemy tsara. Dia rehefa malemy tsara ohatran'izay izy dia alaitsika amin'izay ilay fangaro rehetra teo. Ampitsika lafarinina 3 sotro. Dia ampitsika ihany koa koba katsaka 3 sotro ohatran'izay ihany koa. Isa, roa, telo. Dia alaitsika ihany koa ilay kiky mofo teo ilay mofo topaina nototoina. Dia ampitsika 3 sotro ihany koa. Isa, roa, telo. Dia rehefa izay dia mila maka sira amin'izay tsika mba hamezana tsiro azy ihany koa. Dia tsy atao betsaka loatra ny sira fa atao amin'ny ataony tsara. Izay. Dia rehefa ao daholo ny fangaro rehetra dia ho afangaroantsika amin'izay izany izy, atao mifangaro tsara mihitsy. Afangarontsika tsara. Dia satria ny tanantsika efa nadio tsara teo dia ampiasa tanantsika anafangaro anazy mba hitambatra tsara izy. Rehefa mifangaro tsara izy dia izahantsika bolabolaina tsara ohatran'izao. Izay. Dia rehefa vobolabola tsara ohatr'izao izy dia ajanontsika kely eo amin'ny 10 minitra eo. Dia izay izy vao amboarintsika anomeny endrik'ilay ovy mitsiky. Vita 10 minitra izay dia andao karakaraintsika amin'izay ilay ovy anome endrika mitsiky. Tia izy teo dia somary maka kely ohatran'izao tsika dia anao ny endrika mitsiky ilay ovy amin'izay izany izao tsika. Dia potserintsika amin'ny tanana ohatran'izao ilay izy. Arao tsara izay nareo afaka mamerina rehefa ao an-trano ao. Dia rehefa positra tsara ohatran'izao izy atao mitovy tsara dia baka an'ilay vera amin'izay tsika. Atao iny dia anaovana boribory an'ilay ovy. Izay. Dia esorintsika izany izay tsy izy. Jaune endriky ny ovitsika androany. Dia mila ihany koa tsika an'ilay pay izay nresantsika teo aloha teo. Asiantsika maso ity ovy ity. Jereo tsara anie. Dia avy eo tsika mba hampitsika tsara dia maka sotro tsika. Dia asiantsika vavany mitsiky ohatran'izao izy. Izay. Dia rehefa avy eo rehefa vitantsika daholo izy dia ataontsika ao anaty lapoaly. Izay raha rotsakitsika. Tandrina tsara rehefa maneno zavatra sao dia may. Dia vita ny ovy mitsikitsiky. Manitra. Inoko fa tianareo tiraka izy dia izao izy ity afaka atao goûté afaka atao laoka ihany koa ary afaka atao sakafo mihitsy. Mba roso daholo are.
tsy voavidigny fahasalamana re hitondra fifaliana tombotso be dia be sanak'andramanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavaminy ho aviny sanak'andramanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavaminy ho aviny tianay ny ivavaka ho anareo alaka ivavaka tsika Jesosy sy tomponay eo mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay amin'ity anio ity misaotra anao zay ny amin'ny fandarana izay nomenao anay ahafahanay maka lesona amin'ny tantara izay nenonay teo ankehitriny dia ampio zay mba ankasitraka ny tombambidy izay napetraka ao taminay ampio zay mba atsapa fa olona manokana ampio koa zay mba ahafahanay ho faly amin'izany tombambidy omenao anay izany ankehitriny Jesosy dia mangataka aminao zay ampitoetra n'izany teny izany ao anatinay ary isaraka eto izay ianao ny tay anay iaro ny ankizy koa ianao omban'ny zareo ianao anaran'i Jesosy amen Sunau so hande lai sen sunau ni sande yara nui na hande a so hande lai sen sunau so hande lai sen sunau intio irawa hande a Mbola falomeravantsika rehetra indray sabata fahaefatra isika androany ny loha hevitra izay hoentina amintsika androany dia mitondra lohateny hoe ny fitsipika sy ny fomba fiasa ho an'ireo membre tsy mavitrika na marisarisa fa mialohan'izay dia andehantsika hiaraka ivavaka isika rainay malala tsara indrindra izay ny an-danitra mbola tsy mitsatra misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao misaotra indray ny amin'ity fotoana ity ahafahanay mianatra loha hevitra vaovao indray mbola apetraka ampelantananao mandrakariva izany fotoana izany mba hifantohanay tsirairay avy ahatakarana indray mahakasika ny tetikasa enina teboka aotra amin'ity andro fahaefatra ity amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay sy angatahanay mivavaka amen fitsipika sy fomba fiasa amin'ireo membre tsy mavitrika izay indray ny lesona iarahantsika mianatra amin'ity androany ity fitsipika sy fomba fiasa amin'ireo membre tsy mavitrika misy dingana maromaro izay tokony ho fantatsika mialohan'ny hiasantsika amin'ireny olona somary tsy mavitrika ireny dingana voalohany amin'izany ny ataontsika hoe vavaka sy fifadikanina ny sabata voalohany volana oktobra 2024 dia sabata manokana maneran-tany izay anaovana fifadikanina koa aoka hoentina mbavaka mandritra n'io fotoana io ity tetikasa ity aoka hoentina mbavaka mandritra n'io voalohany volana oktobra io ity famangina sy fitsidiana ireo marisarisa ity any amin'ny tokantrano any amin'ny tokantrano any dia azadino ny mivavaka manokana ho an'ireny rahalasana bavy
izay marisarisa ireny. Dingana faharoa dia mila manao listra ny mpitaon-tsoratra ny fiangonana. Mamoaka listra ny mpitaon-tsoratra ny fiangonana, misy ny anarany membre rehetra soratra eo amin'ny fiangonana. Dingana fahatelo dia manomboka jerena amin'izay hoe iza no aiza, ianna lasa aiza, le olona ohatran'izao ohatran'ny tsy hita intsony. Ary dingana fahaefatra dia antsona amin'izay ny membre fiangonana rehetrarehetra, ary dia manao fivorimbe fiheveran-draharaha. Ka ity fivorimbe fiheveran-draharaha ity zany dia iantsona ny membre rehetra, alalana hoe aiza ianna, iza ny nakaiza, ary ianna makaiza. Ary amin'ny dingana fahadimy mandritra ny fivoriana fiheveran-draharaha io dia asiana mpiandraikitra ny olona anankiray marisarisa. Asiana tompona andraikitra zany le olona anankiray tsy hita na marefo, dia asiana tompona andraikitra ireny rehetrarehetra ireny. Ny antso atao zany amin'ity lesona ity dia ireto teboka vitsivitsy ireto. Anaovana antso manokana ny membre fiangonana rehetra eto amin'ny Fédération Madagasikara ampovoany mba ho tonga isoratra anarana eo amin'ny fiangonana izay misy azy. Ka ireo membre izay nifindra toerana kanefa tsy mbola vita transfert na tsy mbola naka taratasy fifindrana, dia aoka anao an'izany taratasy fifindrana izany. Aoka ifindra amindra ny anarany ary dia anaovana antso miezinezina. Aoka ho ampitatsika ny membre rehetra izany antso miezinezina izay ataon'ny Fédération Madagasikara ampovoany izany. Ireo membre tsy salama kosa kanefa tsy afaka mandeha mivavaka satria no ny antony ara-pahasalamana, dia aoka andefa taratasy izy ireny. Zany raha teo ny voalaza ny fitsipika amin'ny fiangonantsika, mandefa taratasy any amin'ny loholon'ny fiangonana na any amin'ny mpitaon-tsoratra ny fiangonana. Ary ny fiangonana indray no mandeha mamangy azy ireny, mampahery azy ireny mba ahafahany misedra ny zavatsarotra izay mety sedrainy. Ary ny teboka fahatelo dia izao: ireo membre tsy mazoto, ireo membre marisarisa tsy mavitry, dia antsony izy ireo mba hiverina ao am-piangonana, anaovana famangina manokana izy ireo, tsy diana manokana izy ireo, asiana tompona andraikitra manokana izy ireo, ary mba ho antsona mba voasoratra ao anatin'ny rejistra ny fiangonana elektronika na le ataontsika hoe SMS izany. Tsara moa ny alalantsika rehetra fa ao anatin'io SMS na ny rejistra ny fiangonana elektronika io dia misy sokajy maromaro ao. Zany hoe rehefa miverina le olona anankiray dia soratana izy, alaina tsara izy, fenona tsara ny SMS, dia sokajiana ao anatin'le sokajy ao izy. Raha ohatra ka membre efa radie izy ohatra, dia efa misy an'izay sokajy zay ao. Lina intéressé izy dia misy an'izay lina, misy an'izay sokajy zay ao. Membre ara-dalàna dia efa misy an'izay sokajy zay ao anatin'io rejistra fiangonana elektronika na ny SMS io. Ao anara zany ny fomba fiasa amin'ireo olona marisarisa ireo. Ny fanahy faminaniana no manazava an'izany araka ny fanambarana ao amin'ny tanamasoandro fahasalamana takila 3:100. Ny fomba fiasan'ny Kristy ireriano izy no anome fahombiazana marina amin'ny fanatratrarana ny olona. Ny fangaro tamin'ny olona, ny mpamonjy, toy ny olona iray maniry ny ahasoa azy, naneo fangoram-po tamin'izy ireo izy, nanompo ary nanome izay nilainy izy, ary nahazo ny fitokisana izy. Ary tamin'ny farany izy dia niteny manao hoe manaraha ah. Everiko fa ireo dingana 5 ao amin'ny fomba fiasan'ny Kristy ireo ihany koa no fomba fiasa tsara indrindra, ahafahantsika miatrika ireo olona marisarisa eo anivon'ny fiangonantsika ireo. Voalohany dia ilaina ny mifangaro amin'ny olona, fangaro amin'ny olona. Faharoa, maneho fangoram-po, manome izay ilainy, mamantatra an'izay ilainy, ary mitady ny fitokisany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa mahazo ny fitokisany dia afaka hiteny amin'izay avy eo manao hoe manaraha ny Kristy. Aoka hiverina anaraka ny Kristy. Io fomba fiasa io ihany no fomba fiasa tsara indrindra. Ny fifampikasoana amin'ny fiarahamonina, ny fanantonana ny olona, tsy hoe mametraka elanelana fa manantona amin'ny alalan'ny fifampikasoana ary
amin'ny alalan'izany fomba izany ihany no ampivadika ny eritreriny ka ilazany fa azo antoka ianao. Ny fitsidiana dia tena zava-dehibe loatra. Maro amin'ny membre ny fiainan'ny fiangonana tentsika teo aloha mantsy no nilaza fa tsy mbola nisy namangy izy ary tsy nisy an'izany fandaharana asa zany teo anivon'ny fiangonana ka dia manao antso mezinezina ny fédération ankehitriny fa io ny fanalahidy lehibe amin'ny fanatrarana ny membre ny fiainan'ny fiangonana. Dia aoka zany asiana planina mihitsy ny famangina ka rehefa ianao zany voatendry hoe za dia voatendry andeha hikarakara an'le olona anankiray ohatran'izao na le membre niemotra ohatran'izao na membre marisarisa ohatran'izao dia mandeha ianao mandeha mamangy azy, mandeha ianao manao fitsidiana azy, mandeha ianao mandeha mamangy azy any atokantrano. Eto dia anaovana antso miezinezina ny diakona ao am-piangonana. Aoka ny diakona andeha amangy ao anaty zao tetikasa 4 teboka aotra izao. Ka ireo membre marisarisa indrindra ireo narisarisa nandritra ny Covid-19 dia vanginy diakona izy ireny. Aoka hotsidiany diakona izy ireny. Ny diakona tsy mamangy dia tsy mahavita ny asany izy ka dia anaovana antso mandritra izao 7 herinandro zao ny mba hanaovany diakona izany asa lehibe izay apetrak'Andriamanitra eo antsorony izany. Zao no fanambarana ihany omeny fanahy faminaniana amin'ny fitsidiana ny olona ozy izy, ny firesahana, ny fivavahana, ny fiaraha-miory aminy dia hahazo ny fon'ny olona ianareo. Io ny asa fitoriana ambony indrindra azo atao ozy izy. Mba hanaovana izany dia mila finoana entitra, maharitra isika, faharetana, tsy mety sasatra, fitiavana lalina ny fanahy. Ilaina ry hava malala ny mandeha mamangy. Ary rehefa voatendry ianao andeha hamangy andreo rahalasy arabavy izay marisarisa dia aoka amin'ny kafanampo no anatanterantsika izany famangina izany. Raha veko zany le lesona dingana voalohany dia vavaka. Hoentina mbavaka ireo membre marisarisa. Hoentina mbavaka ity tetikasa ity. Dingana faharoa dia mivory ny fiangonana amin'ny alalan'ny fivoriam-befeveran-draharaha. Ary mitondra listra ny mpitaon-tsoratra ny fiangonana. Fantarina hoe ianona lasaiza, iza nakaiza, lasaiza ianona ary ireo marisarisa rehetra dia zaraina amin'ireo olona manana fanomezam-pahasoavana afaka mandeha mamangy. Ka amin'ny alalan'ny famangina zany no fomba ahafahantsika mitondra indray ireo olona marisarisa ireo iverina ao anivon'ny fiangonana. Ka ny zava-dehibe zany tanjona apetraka ny membre rehetra dia tafiditra ao anatin'ny rejistra ny fiangonana elektronika na ny SMS. Ka dia anaovana antso miezinezina zany izay rehetrarehetra izay mba hahatonga ny fiangonana tsiraray avy handray anjara ary handray an-tanana izany rehetrarehetra izany. Eny ary fiangonana malala tonga eo amin'ny fotoana irosoana amin'ny fanontaniana indray isika amin'ny andro faefatra ity. Ny fanontaniana voalohany dia izao hoe ny sabata 2 oktobra 2024 dia sabata fivadikanana maneran-tany koa manana programa ve ny fianakavianao na ny fiangonanao mba hivavaka ho an'ireo olona marisarisa sy tsy mazoto ao amin'ny fiangonana misy anao? Manaraka, inona ny toe-tsaina tokony ananan'ny membre ny fiangonana amin'ny famerenana ireo membre tsy mavitrika ireo? Ahoana ny ahafahana manao antso ho an'ny olona rehetra mba ho voasoratra anarana ao anaty SMS na rejistra ny fiangonana elektronika ny rehetra? Raha voatendry ho vondrona mamangy ireo membre tsy mavitrika na membre marisarisa ianao, tokony andavy inona ihany koa ny zavatra andrasana aminao? Ahoana izany hoe mifampikasoka amin'ireo membre tsy mavitrika izany? Ahoana ny atao mba hamindrana hafanana amin'izy ireo? Ahoana ny atao mba tsy hitondra fanafitoanana ho azy ireo? Azo atomboka amin'ity herinandro ity ary ve ny famangina ireo membre marisarisa? Azonao saran-tsaina ve ny fiangonana rehetra eto amin'ny FMC dia nametraka rafitra amin'ity herinandro ity hamangy ireo membre marisarisa
na tsy mavitrika koa dia manasa antsika rehetra indray ary andray anjara mba haneo hevitra hoe inona no tokony atao mba hamerenana indray ireo namantsika izay tsy mavitrika sy marisarisy. Sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home, and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. No sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. It was the song my mother sang in sweet and humble voice. Like music from the world above, it made my soul rejoice. Its soothing words and melodies like the rippling waters flow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. The sweetest, most wonderful song I know. Ry mpiaino jaina isany fifaliana ao indray ny mifampiarahaba sy tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao hetsika ara-pahasalamana izao. Androany sika dia iresaka ny mahakasika ny antsoina hoe pesta. Io pesta io dia aretina izay ezahany fikambanana maneran-tany ho foanana tsy izy tsony eto ambonin'ny tany. Ny mampalahelo anefa dia Madagasikara dia mbola ao anatin'ireo firenena vitsy izay mbola ahitana ny io pesta io. Ary izay no mahatsara ny iresahantsika azy mba hahafahantsika misoroka amin'ilay izy arak'izay azo atao. Azadino fa ity pesta ity dia aretina raha voatsabo ara-potoana sy voatsabo ara-dalàna dia sitrana soamatsara ilay olona tsy miteraka fahavoazana ilay izy. Fa raha voatara kosa ny fitsaboana azy na tsy ara-dalàna dia miteraka fahafatesana eo amin'ilay olona izay aran'ilay pesta, ary tsy eo amin'ilay olona voam-pesta ihany fa mamindra amin'ireo manodidina azy izy ka mety hiteraka fahafatesana maromaro ao anatin'ny fotoana fohy raha tsy voatsabo io pesta io. Noho izany dia tsara ny afantarantsika ny hoe
inona ity peste ty, ka ho jerevantsika hoe inona le peste, ahoana ny famantarana fa mety ho voam-peste io olona io a, ho jerevantsika koa ny antony mahatonga n'io peste io a, ny fomba fifindrany zany a, ary amin'ny farany a dia hijery ny fisorohana isika mba ahafahana misoroka zany a io aretina io a araka izay azo atao. Ny peste dia arety mifindra izy io avy amina bakteria anankiray antsoina hoe Yersinia pestis. Io otrikaretina io dia ny parasy amin'ny voalohany no mamindra azy ka manaikitra olona io parasy io. Raha jerevantsika ny tena fandehan'ilay izy dia ny peste zany dia miainga avy amin'ny voalavo. Misy voalavo anankiray voan'ny peste. Dia io voalavo io misy parasy eo aminy. Ka raha vao manaikitra n'io voalavo io ilay parasy dia mitondra ilay otrikaretina peste ao anatiny. Ary rehefa tafasaraka amin'ilay voalavo izy dia manaikitra olona dia mamindra izay aretina otrikaretina izay ao amin'ilay olona. Ary fotoana fohy ao aorian'izay dia tratra ny antsoina hoe peste ilay olona. Ny famantarana an'io peste io zany dia toy izao: mafana ilay olona, mangovotra izy, marary ny lohany ary mahatsiaro reraka be avy hatrany. Raha vao mitranga izay zavatra izay dia mety karazana peste voalohany no mahazo azy dia ilay antsoina hoe peste atody tarimo. Io atody tarimo io dia mipetraka eo amin'ny vatan'ilay olona na eo amin'ny fotopehany na eo amin'ny helika na ety amin'ny fototenda. Raha vao mitranga zany rehefa mbarareo reraka be ilay olona, mamay izy mangovotra izy ka tsapaina ireo toerana voatanisa teo ireo ka misy atody tarimo ka nefany tsy misy fery eo amin'ilay olona, mety atody tonga ny eo atody tarimo eo dia tokony heritreritra avy hatrany hoe peste isika. Ary io peste io zany raha vao mitranga zay dia hoentina malaky any amin'ny tobim-pahasalamana, ahafahana manao fidiliana dia ahafahana ihany koa manao ny fitsaboana. Raha ohatra ka tsy voatsabo ara-potoana mantsy io peste io ka mitomba ao amin'ilay olona ilay peste atody tarimo dia mivadika ho ilay peste karazany faharoa dia ilay antsoina hoe peste avokavoka ilay izy. Io peste avokavoka io indray dia na izy fiombon'ilay peste bubonique na izy peste avokavoka mifindra avy hatrany avy amin'ny olona efa tratran'ilay peste avokavoka. Manindrona be ny tratran'ilay olona, mahatsiaro sepotsepotra izy tsy avy miaina ary marary ny resaky ny miaina izy dia marary io tratrany io. Rehefa izay no mitranga dia tokony marina isika satria fotoana fohy aorian'izay dia mety hiteraka fahafatesana ilay izy. Rehefa tonga amin'ny peste avokavoka io ilay izy dia malaky ny fifindrany, ny rivotra iainana dia mamindra ilay peste ary mety handripaka olona maromaro ao anatin'ny fotoana fohy. Noho izany dia tsy tsara ny mitahiry peste zany raha vao misy ireo famantarana mampiahy. Ahoana ara ny atao mba hahafahantsika misoroka izany peste izany? Araka ny voalaza tery aloha dia avy amin'ny voalavo no etombohany. Noho izany dia ady amin'ny voalavo ady amin'ny parasy ary fitandremana rehefa mitranga ilay famantarana no atao. Ady amin'ny voalavo, sorohana arak'izay azo atao ny fisian'ny voalavo eo an-tanàna honenana mba ahafahana misoroka azy dia izao: fadina ny manaparitaka potikanina eo amin'ny toerana honenana. Ireny potikanina ireny no misintona voalavo hiakatra tanàna. Ary rehefa tafakatra ao tanàna ny voalavo dia misitrika ny an-trano, ary rehefa tonga ny an-trano izy dia mitady toerana efenany. Ary rehefa tsisy olona ao an-trano na rehefa tapimandry ny olona dia zay izy vao mandehandeha ao an-trano ao. Ho fisorohana azy voalohany zany dia fadina ny manarinary-potikanina manodidina ny trano. Fisorohana azy faharoa dia fadina ny mampisy lobolobo manodidina ny trano fonenana. Ireny lobolobo ireny manko no
manintona an'ilay voalavo ary ao anatin'ireny izy a no misitrika ka rehefa tsisy manakorotana azy a dia avy hatrany izy de miditra makany an-trano a ary rehefa miara-monina amintsika ao izy a dia afaka mahazo ny olombelona ny parasy zay entiny a dia miteraka lay pesta izay zavatra izay ka arak'izay azo atao de sorohana ny lobolobo a tsy hisy manodidina ny trano. Misy koa le fomba anankiray a isorohana azy tsy hiditra ao an-trano toy izao mantsy ny fomba fidirany ao an-trano na izy miditra eo amin'ny varavarambe zay mahalana satria misy olona mivezivezy eo a dia matahotra izy fa rehefa miditra ao an-trano izy a de any amin'ny tafo izy miditra mananika zoro-trano izy ka iny le rirana trano iny a dia fitaovana ahafahany miakatra malaky makany an-tampon-trano a de avanindray izy no mitady lalana miditra ao an-trano. Noho izany de tsara raha petahana takela-by ny zoro-trano a mba isorohana zay fikaran'izay. Io takela-by io a de ataontsika mirefy eo amin'ny 30 hatramin'ny 50 cm eo a ny alavany ary mahazo tsara ny zoro-trano a ilay izy. Amin'izay fotoana zay raha miakatra aza ny voalavo manaraka zoro-trano ka tonga amin'ny takela-by iny a dia malama iny a tsy afaka mamikitra izy a dia menjera ary miverina menjera ny amin'ny tany a ka ny zoro-trano rehetra izay mety hitondra azy ho any amin'ny tafon-trano a dia asiana an'io takela-by io avokoa. Fomba anankiray tsara ihany koa isorohana ny pesta dia ny fiompiana saka sy fiompiana alika. Raha any an-tokotany manko izy a mandeha ka mahita alika de tsy ho tafiditra ao an-trano mihitsy a fa na izy korotanin'ny alika enjehan'ny alika de milefa any anatin'ny ala any any an-tsaha any. Ao an-trano indray raha vao mahay mifofona saka ny voalavo a de tsy tamana ao an-trano a ary ny voalavo moa raha mahita saka dia vonoiny ilay izy. Zao nefa mila fitandremana tsy azo atao a arak'izay azo atao de tsy azo atao ny mampiasa hodina fanafody aminona voalavo. Ny antony raha ohatra ka mihinana le fanafody aminona voalavo ny voalavo de misitrika any amin'izay toerana misy azy any ka any izy no maty dia mijanona ao le voalavo fa le parasy kosa rehefa mangatsika ny vatan'iny voalavo iny de miala amin'io voalavo io de miparitaka eran'ny trano a ary dia manaikitra ny ao an-trano a de miteraka lay fifindran'ny pesta ihany a izay. Lafindray voalohany raha arak'izay azo atao zany a de tsy mampiasa pozim-boalavo aminona voalavo a mba tsy teraka an'izay fa afatesan'ny voalavo ao an-trano zay a ka hiparita amin'ny parasy. Faharoa arak'izay azo atao koa de tsy azo atao ny mampiasa le tikatra tota izay fisamborana parasy fisamborana voalavo raha tsy voara-maso akaiky izy io. Raha ohatra ka mahazo voalavo le tota de maty eo le voalavo dia mangatsika eo ny vatany a ary rehefa mangatsika ny vatany de miala le parasy a de manenitra ny tokantrano ka arak'izay azo atao zany de tsy atao mampiasa an'io tota io. Fa ny ampiasaina kosa dia fandrom-boalavo ilay tsy tota le fandrom-boalavo tiako teneny eto a fa fisamborana velona an'ilay voalavo a de rehefa voasambotra iny voalavo iny a dia vonoina aty ivelany a natorana le izy a vonoina ao anaty rano de miara-maty ao ny voalavo a sy ilay parasy. Mila fitandremana betsaka io fiarovana amin'ny pesta io satria tsy rampina kely fotsiny a de mety hiteraka fahavoazana be eo amin'ilay fiarahamonina. Ny zavatra marihako eto ampamaranana de izao tsy ny eo an-tokantrano ihany no ilana an'izay fiarovana izay fa ny dory tany ety ihany koa zay ataontsika any an-tsaha dia mandroaka ny voalavo hiakatra an-tanàna ka raha misy faritra tsy maintsy hodorana any an-tsaha any a dia araisina ny fepetra mba tsy hatonga ny voalavo miala ny an-tsaha hiampita aty tokantrano. Ny pesta ary zany dia aretina azo sorohana tsara, azo sitranina tsara fa mila fahafantarana ny fomba fisehony a ary mila fitsaboana ara-potoana ilay izy. Koa raha mitranga ireo famantarana zay efa voatanisantsika tery ambony de aza mihafahafa manantona tobim-pahasalamana. Aleo hoe mitranga le famantarana de manantona tobim-pahasalamana isika de rehefa tonga any tsika de miteny tobim-pahasalamana hoe tsy izy io. Aleo manao an'izay toy izay a
miaotra isika hoe so de izy so de tsy izy a de tara eo amin'ny fandraisana ny fitsaboana mino a fa izay dinidinika foy ny fanaovantsika androany zay de anome fahalalana feno atsika afahantsika mandray andraikitra isoroana ny pesta ary raha mandray zay andraikitra zay avokoa na rehetra de azo atao mihitsy ny manafoana tanteraka ny pesta eto amin'ny fiarahamonitsika sy eto amin'ny firenetsika aza dino fa firenena vitsy sisa no misy an'io pesta io a ary anisan'izany Madagasikara ko andeha hiara-mientana isika ara mba ahafahana misoroka an'izy io tanteraka eo amin'ny fandraisana andraikitra sy fandraisana fipetra zany a mba ahafahana misoroka ity aretina mandoza ity dia eo anatrehan'izay koa no ametrahako indray ny veloma mandra-piaona amintsika rehetra dia amin'ny manaraka indray a mitondra lohahevitra hafa isika mankasitraka toka Pahasoavana fotoana mety tokoa iomanana hoany an-danitra fa tsy aharitra ny ty indro vola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manabe etra o ararauty deniani zao fanany ampitsotsi ho fantatra eny fanadezahitra gany jesosy be fitiavana mbola miandry izy zao miandry ay siana izao no andro pahasoavana sy andro mety tokoa o mety indrindra hibebahana fandrao de lozano hanjo indro vola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manabe etra o ararauty deniani zao fanany ampitsotsi ho fantatra eny fanadezahitra gany jesosy be fitiavana mbola miandry izy zao miandry ay siana izao no andro pahasoavana sy o
hazana ireo namana fa efa kaiky ilay mesy indro mbola mivony varavarana hidirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manampetra tsy ho fantatra eny fanadezay hitrangany jesosy be fitiavana mbola miandry izy zao miandry ahy siana tukanatsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantaranazy lay mpamorona tenomeny hoaisy manao mba ho fitsaharana mitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny nany andanitra ny sabata fitsaharana tsy hiova fa aharitra andro iray nomeny tompo andro tokanatsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantaranazy lay mpamorona de nomeny hoaisy manao mba ho fitsaharana ary mbola hitoetra eny ho mandraky izay izy mitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny nany andanitra ny sabata fitsaharana
miova fa rehetra. Jesosy fitiavana izay indray no hira andeha iarahantsika miaino sy manaraka amin'izao fotoana izao ho tsy hahivontsika ao anatin'izany hira izany ny amin'ilay fitiavana lehibe izay natolotra Jesosy ho antsika tsirairay avy. Jesu fitiavana tsy vitany ny teny fa nanolotra izay iriko asambatray de nomenao tsisy fepetra atramin'ny ainao manontolo tsinao hanavotanay nefa tsy niandry valin'izay rehetra taonao hitoetra ato am-pokony anaranao. Jesu fitiavana panjakambony indrindra fa nilefitra tsy notompoina fa nanompo enijaly no ny amiko atramin'ny aina manontolo tsitsina anavotanay nefa tsy miandry valiny zay rehetra taonao mitoetra ato am-pokony anaranao. Jesu fitiavana tsy takatry ny sakio ny sovitanao na iza no misy ay de tsapako fa mitempo ay ny fitiavanao atramin'ny ainao manontolo tsitsina hanavotanay nefa tsy miandry valin'izay rehetra taonao hitoetra ato am-pokony anaranao hitoetra ato am-pokony anaranao. Nalavitranao zahay nefa mbola natsoy naondray mba ody ao am-balanao
toetra ao antranonao Jesosy tiava ny anao ilay feonao mamba bofo mamy tena mamy tokoa sao heverinany odiovimbady Jesosy fitiavana Niatsuayanao Hiverinamina Antsu sarubidi fa aina feno fiti Niatsuayanao Hiverinamina Sialitsuni fawanao mandraky zay dori Niatsuayanao Hiverinamina Antsu sarubidi fa aina feno fiti Niatsuayanao Hiverinamina Tsy alitsony fahoanao mandraky zay dori Amen. Nametrako ny fiainako hatramizay hatrizay izy ilay mpiaino ny tarainako ray mpiay tsy mety miova ny fitiavanao maharitrodori maharitrodori izy no ianterako any mandraky zay Jesosy lay mpanome maraina vao ho fiainana mino afany ho avy efa voalahatrao sady no saininao ampiny foko mba hatoky anao tsy hananay ay tsy hananay ay izy no ianterako any mandraky zay Jesosy no ametrahako ny fiainako ity ry no andeha anaovantsika veloma amin'ity takariva ity namarana ny fiarahantsika
dia tsy naizany falehira hoe anao a jesosy. raha eo impiry ao no efa nandalo ady sarotra nefianao teo anilako fona fa tsy mba nandahoay ny tananao izay mahery no indro ny azonay ianao no tokiko anahoay mbola hoatreako dia mahatoky ao fa hoe hofony anao andriamanitra tompono sady banefa finony anao jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao indro ny fiainako hazuni wanao dizandrinao tsy mba manana nisy ianteherana fa ianao ihany no hitantarana zay zava mansoety vavaka ihany no indro ifandraisako aminao ianao no heriko anahoao ka niho avy zay mbola hoatreako dia mahatoky ao fa hoe mofony anao andriamanitra tompono sady banefa finony anao jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao ka niho avy zay mbola hoatreako dia mahatoky ao fa hoe hofony anao andriamanitra tompono sady banefa finony anao jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao indro ny fiainako hazony hoanao
Izy afatra lehibe indray ampitain'ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity takariva ity mba ahafahantsika miatrika ny herinandro izay miandry antsika. Ny toko sy andininy angalantsika fampahirezana amin'izao fiaonantsika izao dia ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 1:12. Ny Hebreo moa fantatsika zany rehefa jerena ny tantaran'ny zanak'Israely tany aloha tany dia ireo zanak'Israely vahoaka manokana izay nifidian'Andriamanitra no atao hoe Hebreo. Ka efa génération efa taranaka nifandimby nandritra ny taon-jato maro ity anoratana ny bokin'ny Hebreo ity. Zany hoe raha jerena zany ny fanadiadiana ny tantara mety efa ho adin'ireo taranaka ty aoriana, ireo razambe niforonan' zany hoe firenena Hebreo zany. Ka ao amin'io Hebreo toko 1:12 io no angalantsika fampahirezana amin'ity fiaonantsika ity. Ny Hebreo toko 1:12 dia miresaka ireo razambe ny firenena Hebreo, ny foko Hebreo, miresaka ny amin'ireo finoana izay notazomin'ireo patriarika nanomboka izany firenena Hebreo izany. De tantarainy eo ry Enoka, tantarainy eo ry Abrahama, tantarainy eo ry Noa, tantarainy eo ry Isaka, ry Sara, izany dia foko Hebreo, firenena Hebreo. Ka ny votoatin-kevitra ao anatin'io fitantarana ny razambe io dia ny finoana izay notazomin'ireo razambe ireo niendohan'ny firenena Hebreo ireo. Ny mahafinaritra indrindra dia izao ambaran'ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo toko 1:12 ao amin'ny andininy 9:12 zao ny ambarany hoe fa amin'izany dia ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany dia tsy menatra Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanina satria efa nanamboatra tanàna ho azy ireo izy. Ny foto-kevitra rehetra izay notazomin'ireo patriarika nanomboka ny firenena Hebreo ireo zany dia izao: ny tsara indrindra, ny katsaka ny tsara indrindra, ny tsara lavitra. Ary inona moa le tsara lavitra? Dia tsy inona fa ny any an-danitra. Zao anefa ny nampalahelo, nandritra ny fotoana ny ainan'ireo patriarika ireo dia nodimandry tsikelikely izy ireo, maty tsikelikely izy ireo, mbola tsy tonga tany amin'ilay toerana izay niriny, naniry izy dia tsy tonga tany fa maty teny an-dalana teny izy ireo. Dia izao nefa ny zavatra mitranga, na dia maty aiza izy ireo, ny taranaka dia mbola mitohy ny taranaka mandrakitsika izay miteny androany, isika izay miresaka io. Ka misy hafatra lehibe izay tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika koa amin'ny alalan'io bokin'ny Hebreo io, na dia te ho aza ireo patriarika rehetra nifandimby, naniry ny tsara lavitra, naniry ny any an-danitra, dia tsy nahatratra n'izany izy. Fa izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 7:30. Zao ny andininy 7:30 sy ny 7. Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara ny finoana aza, dia tsy mbola nandray ny teny fikasana. Ireo rehetra ireo, na dia nahazo laza tsara ny finoana aza, olony finoana, olona niaraka tamin'Andriamanitra, dia tsy mbola nandray ny teny fikasana. Nomena azy ny teny fikasana, fa tsy mbola nandray ny teny fikasana. Inona moa le teny fikasana? Ny hoe ho tonga any amin'ny tany Kanana, iaina amin'ny tany Kanana, any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, iaina ao anatin'ny fahasambarana. Na dia nomena azy aza izany teny fikasana izany, dia tsy mbola nandray ny teny fikasana izy ireo. Inona no antony nahatonga an'izy ireo tsy handray ny teny fikasana? Andininy 7. Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa miheko isika. Inona no antony tsy nandraisan'izy ireo ny teny fikasana, nahatongavany any amin'ilay tany Kanana? Moa ve mbola tsy hain'Andriamanitra nomena azy ireo le tany Kanana? Sa mbola tsy tonga le fotoana hanomezana azy ny tany Kanana, ilay Kanana ny lanitra, ilay tsara lavitra, ilay tsara indrindra? Miandry ianao Andriamanitra, miandry Andriamanitra, miandry antsika Andriamanitra. Ka izao, na dia efa nandray laza tsara ny finoana aza izy ireo, finoana no nandehanan'i Abrahama niala tamin'ny tany izay nitoerana, andehany amin'ny tany tsy fantatra, finoana nanateran'i Isaka ny zanany atao fanatitra, izay maminy indrindra, finoana no nanekeny Sara hiteraka, na dia efa 100 taona ny finoana,
laza tsara ny finoana dia mbola tsy nandray ny teny fikasana izy ireo fa miandry ianao miandry atsika ka dia iompeo amin'izy ireo mitsika manao hoe ny tsara lavitra no izina ny tsara lavitra no irintsika dia ny any an-danitra ka ny firariana zany ny etaeta ny vavaka atao ary ny fanantenana dia izao rehefa ho avy Jesosy Kristy dia ifandray tanana amin'ny Abrahama isika, ifandray tanana amin'ny Isaka isika, ifandray tanana amin'ny Jakoba, ilay Hebreo patriarika any Andohany zao firenena Hebreo izao dia ifampitantanao amin'izy ireo ho any amin'ilay tsara lavitra dia miandry atsika ilay tsara lavitra ifampitantana amin'izy ireo isika ifampisakambina isika hanavatsava ny io lanitra io andeha hamakivaky ny lanitra itety ny kitana sy ny planeta maro isan-karazana dia ho any amin'Andriamanitra mandrakizay miaraka amin'ireo olony finoana isika mino an'izany teny izany fa ho tanterahan'Andriamanitra aminao ho tanterahan'Andriamanitra amintsika ary zany no teny filamatra fanohitra ampahery hiatrentsika ny rampitso sy ny rafakapitso dia ny manao hoe mizotra ho any amin'ilay tsara lavitra ny diantsika mizotra ho any amin'ilay mandrakizay feno fahasambarana ny fiainantsika ary dia ho any amin'ny tompo mandrakizay averiko faran'ilay an-dalanteny manao hoe Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ao antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika inona no hevitra izany tsy avelan'Andriamanitra tsy ho voavonjy tsy avelan'Andriamanitra tsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra efa namboatra tsara lavitra ao antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika manome antoka ny tompo fa tsy maintsy hampiditra atsika any amin'ilay fiainana mandrakizay andeha hiafinao amin'ny Kristy ny fiainantsika andeha hiara-dalana amin'ny fiainantsika ka ho avy izay fotoana volamena izay dia ho fifaliana mandrakizay amen ivavaka isika misaotranao lehibe izay Andriamanitro fa misy ireo nanome laza tsara ny finoana ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, ry Esau izay patriarika nitarika ho amin'ny fametrahana ny finoana marina ny fiainana ny tena finoana marina Jesosy malalo amin'izao andro farany izao dia omeo anay koa ny finoana izay nananan'izy ireo fa mitary-dalana anay ianao manome ny ilaina rehetra ianao miaro anay amin'ny fakapanahy ianao manomana fandresena ho anay ianao ary ho avy tsy ho ela ianao amin'ndraony lanitra ianao Jesosy eo ampiditra anay any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo patriarika ny finoana ireo ataovy mino an'izany izay ataovy manantena an'izany izay ary ataovy tafiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay izay eo ampiandrasana an'izany dia tsy maintsy handia sy hiaina any andavanandronay izay omeo hery mba olona mahatoky ianao omeo hery mba ho zanaka voatay sy ambinao ka dia ho fifaliana niatrika ny fiainana na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra farany aza ny ainana ankehitriny taio ny zanakao rehetra taio ny vahoaka rehetra ataovy mitodika any aminao ny saina mba hatsapana fa misy Andriamanitra piahy ny fiainanay tsirairay avy tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen